anapaka ampotsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dera sy mame voninahitra anao zay raha eo no ty andro atalata 20 ity zay andraisanay indray ny mofinaina ho an'io. Aoka ny teninao Tompo, anova ny fiainanay sy anova tokony fovatonay ka elanay amin'izao fanatsiana misy amin'ny tenanay sy ity zao tontolo zao ty. De miteneny ianao Tompo fa vonikeny zay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Samuel voalohany toko faharoa 17 ka hatramin'ny 430 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity androany ity. Samuel voalohany toko faharoa 17 ka hatramin'ny 430 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy n'Andriamanitra nakany amin'ny Eli ka nanao taminy hoe: zao nolazainy Jehova, tsy efa niseho tokoa tamin'ny ankonandrainao vao raha mbola tany Egypta tao an-tranon'ny Farao izy. Eny novidiko tamin'ny firenen'ny Israely rehetra ho mpisoko izy mba anatitra fanatitra eo ambonin'ny altarako sy andododikazo manitra ary salotra ifota eo anatrehako ary omeko ho an'ny taranandrainao ny fanatitra rehetra ataon'ny zanak'Israely amin'ny afo. Nahoana no hitsahanareo ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina zay terina ho dia ilay nasaiko atao ao amin'ny fonenako ka ny zanakao nomenao voninahitra mihoatra no izao mba hanatavanareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin'ny Israely oloko. Koa izany nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely hoe: efa voalaza tokoa fa ny taranakao sy ny taranandrainao no andeha eo anatrehako manakizay, fa ankehitriny kosa ho Jehovah sanatria izany fa zay manome voninahitra no mety voninahitra ary zay manamavo no afa-baraka. Indroavy ny andro zay hanapahako ny sandronao sy ny sandron'ny taranandrainao ka tsisy lehilahy ho trarantitra amin'ny taranakao. Aga hitany manjo ny fonenako ianao na inona soa-mena ho an'i Israely ka tsisy lehilahy ho trarantitra amin'ny taranakao manakizay. Nefa tsy hita ho fongoraka avokoa, tsy dia ho fongoraka avokoa tsy eo anilan'ny altarako izy, mba hapahana ny masonao sy ny hampalahelo ny fonao agnitanakao rehetra dia ho fatoka avao eritreriny. Ary zao no famantarana ho anao zay anjo ny zanakao roalahy dia ho Ofni sy Finiasa indray andro maty izy mingalahy. Ary zao anangana mpisorona mantoko sy ianao ahaka ny atampoko sy atao an-tsaiko, ary zao ampaharitra ny taranany ka andeha eo anatrehan'ny vosotro manakizay izy, vosotro manakizay izy. Ary ho avy zay sisa rehetra amin'ny taranakao ka hikohoko eo anatrehany angataka vola kely sy moforay anao hoe: masiny ianao mba tendreo ho isan'ny mpisoronao mba hazoko somy mofo hoanina. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny afatra ho antsika dia ilay voalaza ery amin'ny 30 tapany farany manao hoe: zay manome voninahitra no mety voninahitra ary zay manamavo no afa-baraka. Zay manome voninahitra no mety voninahitra ary zay manamavo no afa-baraka. Efa voalaza teto nateo hoe manamavo an'Andriamanitra dia ny manambany azy, ny tsy manaja azy, ny tsy meny ny teniny na tsy manatanteraka ny teniny na tsy mitandrina ny titiny. Isika zay manatsofina etiny aokatsika iaino zay lazainy fanahy ny fiangonana. Zay maname voninahitra n'Andriamanitra dia omeny voninahitra, zay manamavo azy dia ho afa-baraka. Niatra tamin'ny taranak'Eli sy Eli izany, satria nahavita nanitsakitsaka ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fanatitr'Andriamanitra Eli sy ny zanany. Vokany ny zanak'Eli roalahy mirahalahy dia maty indray andro. Indray andro any tonga dia maty izy roalahy, Ofni sy Finiasa. Ary nanapa-kevitra koa Andriamanitra hoe tsy avelany ho trarantitra ny taranany, satria lazainy hoe: apahana ny masonao aho
Apalahen'ny fonao 130, agny tagnanako rehetra dia ho faty raha voaheritrerina. Zany lavana vokatry ny tsy fankataovana ny tenin'Andriamanitra na ny manambany an'Andriamanitra na manamafy ny anaran'Andriamanitra na tsy fitandremana ny dity. Koa mitandro an'ity aoka mba hotanteraka ampisy aminao ny tenin'ny tompo hoe anao aoka zay ato am-poko, anao zay aka zay ato am-poko sy eo an-tsaiko, ary zao ampaharitra amin'ny tagnanana. Hanao zay ao am-pon'ny tompo sy ao an-tsain'ny tompo izasy anao dia ampaharitra amin'ny tagnanako sy tagnanakao ny tompo. Andaotsika mitady sy katsaka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Jesosy efa niteny an'io ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana dia nampanao ny zavatra rehetra. Miteza zasy ianao hiverina indray amin'ny tompo. Ka ampy izay nandehanantsika tahaka ny didiny fotsika, ny tsy fankataovana ny didiny sy ny amafy antoka antsika, fandaotsika mba hanaiky zay anao zay ao am-pon'Andriamanitra sy ao an-tsain'Andriamanitra dia mpaharitra amin'ny tagnanako sy ny tagnanako izy ary andeha eo anatrehantsika. Zay ny amin'ny 5:30 matoky hanao ahaka zay ato am-poko sy ato an-tsaiko ary zao ampaharitra amin'ny tagnana. Zany ravina no antso ho asy ianao handaotsika anao ny sitrapon'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra. Ny apôstôly Jaona efa nitenany eo mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maty manak'izay. Jesosy Kristy koa efa niteny raha maharitra mitandrina ny teniko ianareo dia tsy hita fahafatesana akory. Filazantsarako Jaona misy an'izany. Koa mitiandro amin'ity andaotsika zay mola nomen'Andriamanitra tononany ho avelomana. Ampy izay ny nanamavotsika ny tenin'Andriamanitra, nanamavotsika an'Andriamanitra, fandaotsika. Amin'ny tena bebe koa azy anao ny sitrapony amin'ny tontolo andro ity, hangataka ny fanamasana ampatsary ny marina zay rehetra nampianarin'ny tompo antsika ary ampahery antsika ho vavolombelon'ny tompo ka tsy menatrisika ho vavolombelona naiza naiza anao vinavina ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny lanitra. Amen. Misaotranao zay raha eo fa nambaranao niariary taminay tamin'ity andro an'ity. Fa zay manome voninahitra anao dia omenao voninahitra. Fa zay manamava anao dia ho afa-baraka. Aza velana mavanao na tsy tandrina ny teninao izay, na nambany anao na tsy akatononao sy anatanteraka ny didinao izay amin'ny andro ity tompo. Fa aza ny saina amin'ny heritreritra. Aza vela tafanimandry amin'ny tsy fanaovanay ny sitraponao izahay tompo. Voak'izay hiasa sy katsaka manakariva ary saintsaina andro aman'alina ny didinao sy anao zay akasitranao dia sambatra sambatra izay satria atateraka anay amin'ny fanaovana ny sitraponao ianao amin'izany rehetra izany. Dia omenay tompo ny saina izay mahay manana ny sitraponao sy mahay mankatony teninao. Omenay ny fo sy anjakan'ny teninao mino amin'ny tontolo andro ity. Dia sitraka ny ary vavaka avy rainay zay ny an-danitra, mionay rainay zay ny an-danitra, amasinanay ny naranao, hotonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao dia tany tahaka ny an-danitra. Mionay ny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay meloka taminay izay mitondra ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny tsotsotra amin'izao ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky sy ny antsanareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.